Izay ny fanambarana izay nentin'ny Prime Ministre moa manoloana izay lozany tranga tany Beloha sur Tsibiana izay fa any amin'ny faritra any moa zava-misy amin'ny faritra Menabe ny fanondranana palissandre raha ny voalazan'ny lehiben'ny faritra ary misy ny kolikoly izay tsy atratrarana ireo izay mpanao izany araka ny fanazavana hatrany. Moa zavatra misy io ary tsy kely asasarana amizany tsy mitandro asasarana amizany ireo teknisiana sy ny tompona andraikitra rehetra ny teknisiana andrano sy ny ala moa tsy ampy ny faritra midadasika na izany na tsy zany dia misy foana ny vokatra matetitetika misy mpitrandraka ala antsokosoko tratra dia reny hazo tratra reny moa mijanona atao fourrière ao amin'ny direction ny rano sy ny ala sy ny tontolo iainana dia misy nefa nandeha tany amin'ny tribonaly ary efa maromaro mba tsy ilazana hoe folo na valo fa misy maromaro zany ndao tratra amin'ny fanodikodinana na fitrandrahana antsokosoko ny palissandre raha tomena be io dia misy koa ny fanamafisana ny fanaraha-maso izay arahana mpitandro ny filaminana sy ny fokon'olona mihitsy satria ny mpanao azy io dia matetika tsy tratra noho ny fisiany kolikoly ao anatin'izay tontolo ny fanaraha-maso ny fitantanana ny ala zay mampalahelo moa dia vasaika apotika ny ankamaroan'le ala to amin'ny faritra Menabe dia zay ny mahasaroty ny tompona andraikitra fa tsy maintsy hentitra ny fanaraha-maso sy ny fampiarana an-dalàna ho an'ireo zay tratra. Ny ala moa tsy dia hoe zavatra sarotra arovana fa raha tena misy ny finiavana amin'ireo teknisiana sy ny rehetrarehetra tokony tsisy azo mivoaka antsokosoko zany fa tokony tratra avokoa satria ny lalana azo atao hoe tokana ihany raha avy any Beloha sur Tsibiana mandeha Timorondava lalana tokana ihany no ivoan'ny hazo avy any miakatra mankany Miandrovavy izy manaraka ny ranon'ny Tsibiana iny dia manaraka ny lalan'ny Pyrénées fa avy amin'ny telopolo na fa efatra amin'ny telopolo iny raha an-dranomasina moa izy any atsimo dia ao an-dranopasy raha ao avaratra dia any amin'ny sisin-dranomasina Beloha sur Tsibiana ihany zany hoe raha tena misy ny finiavany rehetrarehetra tokony tratra ary tokony hijanona io resaka fandikan-dalàna fitrandrahana ala antsokosoko